araky ny politika ankapobeny moa zay niraisy ny ministera ny fiarovam-pirenena dia ny hoe ny filoalindahy manakaiky ny vahoaka dia nisy fomba laminasa vaovao moa zany nentinay teto anivon'ny fitalianany vanim-poam-pirenena sy ny fiandra entina hanomezana fahafa-po zany ireo mpanjifa zay mitady ny amin'ny ataontsika angamba miteny zay aizany rehetra azy ny hoe ny position militaire eto aminay na ny atasinyaly etika ihany koa eto aminay. Voalohany amin'izay zany dia natambatra zany amina efitra anankiray ny asa rehetra zany manomboka hatrany amin'ny fametrahana ny atotan-taratasy zany mangataka ny azahoana zany position militaire zany ary ireo rehetra na ny fitendrenany masinina na ny toerana zay anaovako silosonia dia natambatra toerana anankiray. Izany moa dia tonga tamin'ny vina zay napetraka Andriamatoa filohan'ny Repoblika ary ny toromarika entitra ihany koa zay nomeny Andriamatoa ministra ny fiarovam-pirenena dia nisiny ny asa voalohany indrindra mangarahara tsy isiny kolikoly ary malaky ny asa zay tanterahanay.